Reo nivakina teo reo ny tenin'Andriamanitra sakafo atsika lahatra ho atsika eglizy amin'ny ity androany ity dia hitondrana fivoasana hampitombotsika ny finoantsika ihany koa sy ny fomba iainana sy anehonana izany finoana izany fa na i Davida na ilay vehivavy izay nisidra aty reo moa izany no tena voasako dia samy manome ohatra ao atsika ny fiainam-pinoana ka anjarantsika ny mampitahana izay finoana izy ireo izay mety ho fiainantsika ihany koa. Ampazivina kely ny tantara sady mba fotoana zao andalinantsika ny tantara masina ao amin'ny baiboly i Davida sy Absaloma dia mpianaka tena zanaka Davida i Absaloma ty zanaka nateraka n'izany fa sakay sy maso taty aoriana izany hoe le zanaka mikomy tena mikomy amin'ny ray aman-dreny ary magnangona fahavalo ahtany velany aza hanongana ny fanjakan-drainy ary magniry hamono any Davida mihitsy. Entsika fa i Davida io tena niala tao an-dapa izy mpanjaka iny efa antitra mangozogozo vao milefa agnatapy-tendrombohitra ensehany Absaloma fa ny tantara moa zany mihodina ao agnatina ala kely ny Efraima no nahafaty any Absaloma androany. Fahavalo politika zany satria zanaka ihany no manao coup d'état magnongana andrainy kanefa i Davida dia tsy nakahala ny zanany fa tia lalandava ary nalahelo sy ny tomagny aza rehefa maty io zanany io. Tsy voasamba ny Davida nanana zany toetra zany fa i Saola nanenjika azy misangana ao fahavalony fa i Davida nity azy ary nandatsy hamono azy. Tagna-pantsirana tamin'ity révolte fikominana ataony Absaloma zanany ity i Davida rehefa niala tao an-dapa sahala hoe zany mpanjaka niongany sahala fiteny amin'izao hoe Davida sy ny firongony izy efa zongny ny olona misy tena misahy magnompa azy ny olona fa i Davida tsy namaly. Zany ny toetra ny Davida. Fa zao inona ny nahatonga le disadisa teo amin'ny Davida sy Absaloma tsara ny ray virenana satria misy anatra ihany koa ho antsika ray aman-dreny le olana sy miravona ao anatin'ny fianakaviana. Misy olana fa indraindray hodina mitapy na mishetaheta ny zanaka dia sy valiana tsara dia miteraka an'izany fikomina izany ohatra fa mitambatra ao moa zany dia samy andraisantsika lesona satria i Davida tsy marina zato sanjato i Absaloma koa tsy diso zato sanjato fa misy zavatra tokony jerena zany tao. I Davida dia fantatsika fa maromaro ny vadiny dia samy niterahany ireo dia nisy zanany anankiray izay atao hoe Aminona. Io Aminona io dia manana ina moa ty anabavy hafa hafa reny atao hoe Tamara. Mpianadahy ireo fa ilay Aminona mitady ny fomba rehetra hagnolagnana sy hiarahana amin'ny Tamara izay anabaviny ihany. Dia i Tamara ty zany le ray reny amin'ny Tamara le Absaloma ty ireo no tena mpianadahy ray tapo fa i Absaloma sy Tamara ireo ray tapo ray reny fa ilay i Aminona ty hafa reny fa samy zanaka Davida izy telo dahy. Tezitra Absaloma rehefa naolagna an'le rahalahiny avy amin'ny reny hafa ny anabaviny dia nitaraigna an'io tamin'ny Davida izy hoe sazio kosa ny adala fa sa mety zao. Dia Davida nangingina teo dia tsy dia niraharaha dia naharary ny fony Absaloma dia io izy aloha niala teo an-tanàna 3 taona dia rehefa teo rehefa niverina teo izy dia izy zany tena natao izay hakan'ny fony olona dia sady milaza ny hagegeniny izy mianakavy ao an-dragno no inona raha onona ny tena mampizaly anareo amin'ny ataony dada io fa dia tena fantako ny fizalianareo sy dia nihainonina izy ao fa rehefa tonga mpanjaka milaminy zany naparantenany zavatra be ny olona. Dia rehefa nahazo olona be dehibe amin'izay nagnaraka azy Absaloma sy hoe Absaloma ny tiany olona fa tsara fagnahy dia iny amin'izay sahy nitaingina soavaly sy kalesy tena niseho ohatrany hoe zany président miditra nanalakely dia tonga dia hoe izy zany no manandra tena toy ny mpanjaka. Dia izay amin'izay na tonga vao nahitan'io Davida tsy maintsy nilefa hoe tsy manana fahefana tsony zay zany le tantaran'izy ireo. Dia hitanareo anatin'izay tontolo politika izay maty Absaloma entsika tao ny tantara le hoe lava volo izy dia niatona tamin'ny azo tonga dia nohararaotiny eo amin'ny fitondrana ny vonoana dia maty. Tokony ho faly sy hioby zany ny tokony fitondrana satria maty ny mpanohitra kanefa Davida nalahelo hoe zanako ihany io na maditra azy zanako io na dia zany aza ny fanahiny magnongana ahy. Fampianarana voalohany
disadisao fianakaviana indraindray tonga amina zavatra lavitra ka miteraka fifakahalana sy fifamonoana amin'ny mpianakaby. Tsika zao mety misy fianakaviana dia indray aman-dreny mety magnomesina dia maditra ny zanako, fa ngao mety tsy mahalala ny zavatra mampaharary azy ao am-pony, fa zay no mahatonga azy manoatra ny Absaloma. Dia mila reniny zay fa le fahanginana ny Davida no nahatonga ny Absaloma hikomy, fa izy mba olona tsara fanahy ihany. Dia mila jerevany ray aman-dreny rehetra koa zay, sody misy adidy tsy vitanao, sody miangatra anao, satria zay no nahavoan'i Davida ny angarany. Hita fa diso zao aminona amin'izany hadalana nataon'izany, nefa voeritreretiny io no atao mpanjaka-pandimby. Dia zay zany mila jerevany. Aza marary foa fa mivavah tahaka ny Davida rehefa sendra ny zaza maditra, satria i Davida dia tsy nisahatra nivavaka ho an'ny zanany Absaloma ary nity azy tao am-pony ihany. Nivavaka ho azy tao am-pony satria tsisy ray aman-dreny mahafoy zanaka fa ny zanaka no mahafoy ray aman-dreny. Zay zany mba fampianarana raha isika amin'ny tantara io. Ny finoana zany satria olona mifandray amin'Andriamanitra, Davida manana ny haditsony izy. Fa farafarasiny rehefa mba mahasaba hoe misy adidy zavitako tamin'ny fanabeazana ny zanako, misy eteta ny zanako sy tanteraka, dia farafarasiny sy magniry ny hahafaty azy na ny havo azy hoe ampiazy tara zaiky milengilengy fahatany. Sy nanao an'izany izy. Fa izy dia ny andro mandrakariva ny fiverenana io zanany io, efa sariny sady le hoe ray mpamindra foany amin'ny evanjely mason-daly io ka miandra ny fiverenany zazam-pandany. Izy hiteny hoe ray voatagny ve sa hiverigna, fa izy dia nanantena hoe fomba ny tanora ny be sondrotraina, fomba ny tanora voeritrerony ny manandrakandra zavatra, misetrasetra ohatra ny mpitondra moto etombohitra, tsy maintsy misetrasetra kely rehefa tanora, fa rehefa fatitra tsy maintsy mikapila kapa ihany. Dia zay zany no andrasan'ny Davida dia nivavaka izy, ry Absaloma zanako. Engany ny ray aman-dreny mba tena ho tiany zanany, ninninona toetra, ninninona hadalany, satria ilay fitiavana seho aminy sy ny fandeferana aminy, ilay ianao mahandry ny hibebahany, manampy azy ho tonga saina malaky iny hibebaka. Fa rehefa mianjany roa mitady, izy efa manana ny ditrany, efa manana ny ditrany, sy fantatra izay mitondra azy. Le tiako tenena hoe mitondra azy, misy entiny drogy, misy entiny andrakandram-poagna, misy taritaritiny namany amin'ny zavatra dia manandrakandrana. Dia rehefa ray aman-dreny koa miezaka ary magniry ny havo azy hoe dia tena zarako azy iny higadrany sy ohatran'izao fa tsy maneho fitiavana azy mihitsy, dia voadobla sika. Fa mila manana ny toetra ny Davida io zany sika. Manaraka ilay finoana ilay vehivavy, re mba fantatsika manko ny zavatra ny ainan'ny vehivavy tamin'ny testamenta taloha zany amin'ny lalàna Levitika, zava-doza. Re raisiko sotra zany dia zao, ao amin'ny Levitika 5:12 lalàna mahakasika ny fahamasinana, dia ny lehilahy ohatra zao mandeha ho azy ny tsirinainany dia efa lasa maloto, tsy afaka mivavaka, tsy afaka mifampitakosiny aman'olona zany. Zay no ankiray, fa tsy ny vehivavy ihany mandeha ho azy ny tsirinaina, zay mety hoe pollution nocturne, dia efa tsy mahazo mifanerasera aman'olona, tsy afaka mikasika zavatra masina, ary zay mikasika azy tonga dia ota. Ny vehivavy ao anatin'ny fahatombolana na avy niteraka dia misy lalàna hoe maloto, tsy mahazo mifampikasika amin'olona sy mikasika zavatra masina. Ny toerana izay lalovany nakasihiny tonga dia maloto, tonga dia anatema, tsy azo andalovana. Raha sy tapitra indray ny fetrandro ara-dalàna hoe tapitra ny fahatombolana, vita ny fifanana, dia manolotra voromailala roa na zanadimohina roa, ohatra nataony Masomaritra naloto izy tamin'iny fotoana iny, tsy afaka mikasika zava-masina. Zany ny lalàna ny ainana. Dia efa fitany ao amin'ny baiboly hoe mety misy olona sy normal ny azy ny fahatombolana sy ny règle, sy ohatran'ny normal zany, fa mety mitatra tapa-bolana, misy sasany hainy-bolana, heri-taona, misy tena ionany raha vehivavy ty 12 taona noho izany tsy afaka mitakosiny anamniza mihitsy zany izy, fa any amin'ny sisiny any fijaliana. Fa zao zavatra roa no nataon'ity vehivavy ty amin'le finoana. Eo anatrehan'ny lalàna mahakasika ny fivavahana aho dia misy sapona be dibe zany, tsy miankina aminy fa toe-pahasalamana, dia misy sapona be izy, tsy afaka mivavaka, tsy afaka le mivavaka moa zany maka amin'Andriamanitra, fa amin'ny testamenta taloha tsy maintsy hoe makany amin'ny tempoly sy manao fombafomba zany mivavaka zany. Misy sapona be raha vehivavy io, fa izy fotsiny nahalala hoe ny lalàna ambaniny ho Andriamanitra. Zay ny finoany ane ny tena marina, ny lalàna rehetra dia ambaniny ho Andriamanitra. Dia sahy izy voalohany aloha izy namakivaky ny vaky zay rehetra mikasiny raha matoy dia naloto aby, fa tsy nisy ny rarahiny an'izany. Ny lalàna an'izany dia ambaniny ho Andriamanitra, fa dia mino hoe Andriamanitra no hamozy ahy, zay ahatongavako amin'Andriamanitra aloha zava-dehibe hikasihako azy. Nandika lalàna izy mba ahatratrarany an Jesosy.
adisona faharoa araka ny lalàna nataon'le ramatoa vao maika mikasika an'le amin'ny soratra masina mola zany hoe frange zany a ny akanjony zody a misy romborombony rehefa nahita lambalandy agnareo de le misy romborombony kely misy boribory de rainy atao hoe frange igny no ezahinao kasihana nefa igny akanjon'ny lehilahy amin'ny jody igny de manambara ny fisian'Andriamanitra zany hoe zava-masina ohatra ny tony étole tony zany na de olona laika aza manao azy mitondranao aby lehilahy igny koa no ny kasihana nefa izy efonina maloto de vao maika mikasika ny zavatra faran'izay masina indrindra fa ozy izy hoe ny lalàna de ambany no Andriamanitra manana an'izay finoana izay hoe izay kasihako an'Andriamanitra sy iongako amin'Andriamanitra zava-dehibe ny akoatran'izay sy de ameko lanja loatra ny finoanao ny mahavonjy anao ozy Jesoa amin'ny ankapobeny tsika kristiana de mieritreritra hoe Jesoa asitrano amin'ny herinao sy de le puissance le hery misy ao amin'Andriamanitra fa sy le herin'Andriamanitra sy herin'i Jesoa nasindra anazy tao le antena isika rehefa mivavaka hoe sitrano amin'ny herinao Jesoa sy ohatra zao Jesoa viana sy eny fa ny finoanao no masitrana anao be ny herin'i Jesoa avy any Nazareta ne teo hiany igny sy ny ala fa be ny olona marary tao misy mijoakoaka seriserena mivalagna magnodika sy mandoa kakagna fa sy sitragna izy satria sy mikasika noho izany ny herin'Andriamanitra io de sy ampiasainy fa zay mino hiany no mahazo fahasitrana de alao tahaka zany zay finoany ramatoa zay inariny fampianarana amehezako an'ireo tantara anankiroa reo ny olona mino de manoatra ny Davida hoe manana fitiavana foana na vadik'olo tiana azy mafehibe zao fehin'izao ny olona manam-pinoana de ohatra ny Davida tsy misahatra amin'tia na tena vadik'olo tiana azy na le olona tena hoe tianao sy nitokisanao aza mivadika aminao olona tena akaiky anao ohatrany hoe de zanaka nateraka fa mivadika aminao fa ny olona tena tia sy miakina amin'izay fakahalany hafa sy ny tsy fitiavana ny fihesika sehony no hanimbanao ny fitiavanao fa fitiavanao de eo foana zay ny olona mino zay fa sy hoe ahondray zany mba izay sy tiavana nefa de ohatran'izao de ahondray mba sa tiava sy ohatr' zany mpino any sy mpino zay ny olona pino koa de tahaka nyity vehivavy tia hoe na de manana sampona azy izy dia mahita fomba foana hoe afaka mifandray amin'Andriamanitra fomba hafa aho na de voararany tony azy amin'ny lalàna re adikako ankehitriny be amintsika izao na ny mpiaino mety manana sampona noho ny lalàna raha-pivavahana hoe io toe zavatra henanao io tena tsy ahafahanao mandray sakramenta fa ianao tokony hoe mahita fomba hafa koa aho mba ahafahako mikasika an' Jesoa fa izay koa ahafahako mahamasina ho an'izay sampona nefa tokony ho vahana amin'ny fomba ara-dalàna de tokony ho vahana amin'ny fomba ara-dalàna fa misy sampona tena sy hivahanao vina fantatsika zany hoe zay tsy ho resahana eto fa ny tompo tena mahalala hoe ity samponako tya tena saho voavaha zany mihitsy zay be ny manana zay ka zay de mitadiava fomba hafa ikasiana an' Jesoa tahaka nataondrava tongava mivavaka hiany mividiana baiboly de mamakia fa zay koa fomba ahafahanao mikasika an' Jesoa fomba ahafahanao mikasika an' Jesoa ihany koa ny fiatrana ireo rahalahiny ireo anabaviny izay mahantra sy sahirana rehefa mba sampona amin'ny sakramenta zavaka amindray kominio mampiseho fitiavanamana fa sady efa sampona ty voa rasy fagnahy koa manona nefa mba misy any le somitravitravin-damba azonao mba kasihana de ny mahantra soavy reny de mba mahakasika an' Jesoa ihany ianao na tsy afaka mikasika azy amin'ny fomba ara-dalàna amin'ny kominio aza ohatra zay no ampianarany evanjely atsika zay tsy midika hoe de efa vitan'izay ry le izy fa hoe le tena fahafenony fahafahana mikasika an' Jesoa zava-dehibe re mba misy any azo ataotsika handraisana sakramenta ara-dalàna ataovy ny mariazy fa ao reo samponareo manatona ny mopera satria ny atony lalàna hanampy atsika bebe koa fa rehefa tena hoe tena sy hoavitra tsony io sampon'io no ny antony sy ny fepetra samihafa de mba mitadiava hoe na de mba mikasika ny somotra viavin-damba ny ahay de zay ny mahantra ny tenin'Andriamanitra ny fivavahana samy rery ny mba fanaovanao soa ty amin'ny fiangonana ikasihanao an'Andriamanitra zany mahasitrana anao koa mahavonjy anao rehefa iainanao amin'ny mpinoana amen.